Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry namako, efa mba hanandinika sy ny saintsaina kely ve ianao hoe raha nytaniana ireo olona izay mifanerasera aminao, moa ve laza tsy ampiampahambana izy ireo fa tena kristianina ianao, sa everin'izy ireo olon-tsotra ary tsy mpivavaka akory azy ianao? Tsarovy fa ny maha-kristianina dia tokony ho amin'ny fomba fiaina fa tsy izay lazain'ny mivava fotsiny. Be no milaza azo kristianina mpivavaka fotsiny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, saingy iza amin'izy ireo reny tena izy e? Tsotra ny valiteny. Aoka mba ho ny fomba fiainanao andavanandro no ahitan'ny mpiara-monina ny maha-kristianina izay mpanaradian'ny Kristy marina anao, fa tsy ny maha-kristianina anao amin'ny fomba firesaka sy ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, nefa tsy iainanao akory izay teny lazainao. Izao indrindra no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Jakoba 1:12 ka hatramin'ny 17 manao hoe: fa aoka ho mpakatoy ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoy, dia toy ny olona mizany tarehany eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asan'izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Antokobihira, balsama fiderana sy MR Vontsy. Midina milazo kristiana, bira sy mpitoro matiana, kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Zireo aniringara tsy tononina, fa efa higiagany fiaramonina, kanefa mandeha hoasy efa vita vaksiny sotra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Andore dia ho simbako ny asa mafy ataon'ny fiangonana, manarato no asainy tompo atao ka dia lasa manjono ianao. Miverene mibebatsy ho laniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane, ny tompo ananatra ny se. Lazay ianao avelo ireo fazarana, tsy aleo re miaino fananarana. Ovay re lakolosany zao ira enonao anio izao. Zao tire no antso farany malaky mirerena zao de zao.
tsika sasany reo antitra finoana mahainy asany kanefa mampiasa vola-mba maizy ny tampoko tsotra izao manova miverena fa tsy zanokony antsony tompona mifaninana mizavatsy sy antony mandravaavalan'ondro nombakantony kanefa raha ny tanjony dia akatrany tena vaovao manova fa tsy zany re tsy zanokony antsony tompona aza tesitra ianao na mitsafokana mieny zay mahitana tsy zahay ny tapitsotra mpananatra fa noteren'ny fanahy mba enore mba miangare sy dia aiko vohozona re ireto havanao mba manova azo atao lazay ianao aveloreo fazarana tsy aleo re miainy fanandarana ovay re lakolosany zao iraenonao anivizao zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao andao re de ho simbakony asa mafyataony fiangonana manaratono asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao miverere mibebatsy olanitro raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane ny tompo ananatranyse lazay ianao aveloreo fazarana tsy aleo re miainy fanandarana ovay re lakolosany zao iraenonao anivizao zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao mazao re izay ny ekena fefa vidiny ranony tompo aneanao harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo misaotra an'andriamanitra isika samy velonaina tafaraka ato amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao miaraba tompoko ny taova rehetra mivatan'ny olombelona dia samy manana ny lanjany avokoa ary natao kolokoloana sy karakaraina tsara izy ireny satria miantoka betsaka ny fahasalamantsika iresaka ny iray amin'ireo taova ireo ny fandaharana anio koa dia manasanao angilan-tsofina atao manjopika tantarana soratany zoanitra ho velomin'ny mpanoratra sy rila aona ny fahitana ho an'ireny fanentanana ara-pahasalamana nataoko tamin'ny fokon'olona ireny raha zorya hitako tena faly mihitsy ny vahoaka nakasitraka mihitsy aza dedakeo ry Maurice fa tsy fa inona indray inao dia tsy maintsy mikiritika afoana nefa ny filazany radany hoe efa dokotera latsaka fa efa ny mihitsy ny vadinao zany ve tsy tokony mba hafaly anao zorya mety ho marina mihitsy aloha zany teny marina mihitsy zany kia raha ohatra ianao ka raha ohatra ka maninona indray zao ormoa enao ve mba manao fanentanana momba ny fahasalamana nefa jereo any ty nifinao maninona indray nifiko mavo be salamikatsaka kinona indray am'izay tsy mba akombokombona le vava mandritra ny fanentanana fa aseho tazam-bahoaka nify 2 mitsikitsiketsy 2 fa inona ny tena tiany zoro lazaina fa tsy azoko zaniko mananify ka tsy ho asehoko ny banka izy efa tsy vidiny zay indrindra ny tiako ambara nahoana indray
mba karakarao reo nify reo de ny tsy simba borsio ara-dalàna izy io mba ho fotsy aza vela amenatr'olona sala amin'io mariny zay indray zory bibitsiny atao fa raha ianao io marary nify eo de hitsanatsy kelikely reo nify reo aza karakarainany zanga mono ho banga zay vao omen'ny olona anara-petaka hoe Maurice Bangaridana vavadiny giara sy aiza le borosy nifiko teo fa mandreraka be koa zany filazandro zory azy zany le mariny zaniko de inona sinona koa moa zany ny fikarakarana azo atao amin'io dry fangana le faiza le fanaitanana voany resahana tamin'ny fokon'olona teko reny no fikarakarana atao fihinana indray de antanio an-radoko ny fanampiny marina zany fa ny saiky koa ny mandeha be mieritreritra n'le tenina hoe mavo be sala mikatsaka le nifiko marina zaniko jereo ny fitaratra marina raha zory tsy nijery an'ireo ny nampome an'le vokon'olona fa tsy de le tiana fanentanana ny lazaiko loatra raha izany afa-baraka ndray elara mo tsy fantatra ntsony zany fa zao fotsiny karakarao tsara ny aty vava manomboko zao ataoko manjo-pika salamy ranomandry io nifiko io fa ho hitanao kely ane ho hitan'ny fokon'olona tsara ihany keo ianao ve zay mihitsy am'izay Maurice manjo-pika fa tsy mavo nify zay vo tena mba hoe mpanetana ra-pahasalamana miretsy taova iray anisan'ny manandanja ny vava ka ny horesahana manokana dia ny aty vava andeha hoe notsika vetrany ary dokotera Razafinjatovo Harizava-Kolgaty teo amin'ny micro namana Rila. Inona no azo amaritana ny atao hoe aty vava dokotera? Ny aty vava dia voalaza fa faritra polyvalente amin'ny vatana, be asa be izy satria sady mihinana, misotro, miteny, miaina, mifandray amin'olona, manoroka. Ka raha tsy voakarakara ny aty vava dia miteraka sakana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Manana toetra telo mampiavaka azy ny aty vava. Voalohany, miasa tsy ankijanona izy mandritra ny tontolo andro. Faharoa, sensible be izy satria ao amin'ny aty vava ao no ahitana nerf be da be. Fahatelo, be da be ny riskana infection amin'ny aty vava. Inona ny antony? Mandolava izy no sady mafana. Noho izany dia mila fikarakarana sy fikojakojana manokana ny aty vava. Aiza izay toerana ikarakarana ny aty vava izay dokotera? Misy ny olona mandra-pahafatiny tsy mandalo an'izany hoe servisina cardiologie sy urologie izany. Fa ny olona rehetra kosa dia tsy maintsy mandeha amin'ny dentiste farafahakeliny indray mandeha nandritry ny androm-piainana. Ya, inona avy ny tsara ho fantatra amin'ny momba ny aty vava? 20 karazana ny bakteria hita ao anatin'ny aty vava. Karazany 20 mitelindrora ny olona isaky ny adiny iray. Ny fin'olon-dehibe moa fantatra antsika tsara fa misy 20 ary ny hafanany aty vava dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré eo eo. 200 centimetatra toradroa ny fivelaran'ny vava. 100 millions ao anatin'ny rora 1 mililitatra ny isan'ny bakteria. Be da be zany. Ary 100 miliara ny totalina bakteria velona ao anaty vavantsika ao. Noho izany dia mila fikarakarana manokana ny aty vava. Ya, ankoatran'le hoe mila makany amin'ny dentista indray mandeha isan-taona dokotera, dia inona ny fikarakarana azo ny isam-batan'olona atao amin'ny aty vava amaranantsika ny resaka androany? Borosy nify rehefa avy misakafo sy alohan'ny atory. Dentifrice ampiasaina dia ny dentifrice misy fluor izay miady amin'ny carie dentaire.
borosiana koa ny lela manala ny fofombava izy io fa tsy mila siana dentifrice rehefa miborosy lela ary indre mandeha isan'andro ihany no miborosy lela. Mandeha amin'ny dentiste mijery ny fahasalaman'ny nify farafahakeliny indre mandeha isan-taona. Fanadiovana nify amin'ilay antsoina hoe file dentaire na mampiasa ireny kofehy mba matanjaka ireny. Elakela nify ny tena diovina satria misy tsy afaka miborosy nify ny sakafo miraikitra amin'ny elakelan'ny nify. Rehefa avy mihinana zavatra mamy avy hatrany dia mila manotsam-bava. Tsy azo atao ny manao persinina anaty vava, ohatra ny manao kavina amin'ny lela ohatra. Ahena ny fihinanana siramamy izay sarotra afaka ao anaty vava, mahatonga ny arety nify. Ny fihinanana sakafo manta, indrindra fa karepoana, izany hoe sakafo manta le mafimafy ireny izany, dia manatanjaka ny nify. Fadio ny fifohana sigara. Mankasitraka dokotera. Karakarao tsara ny aty vava fa sady endriky ny olona izy io no miantoka ny fahasalamana. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika, mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray toko. Tarika Ambassadora. Fahasalamana voalohan-karena, kolokolo isan'andro vavolamena, tsara rafitra ny fiainanao, fomba no azo atao, tombotsoa tsy voavidy vola, tena tsara nampiasa. Ny rivotra ny masoandro na madio, toromaso sakafo ara-pahasalamana katio, fampiasana ny vatana saina tomponay, natokian Jesosy tompo-mpamonjy mpiay, fa alalana olo zava-kendrena, fahasalamana voalohan-karena. Zay lay onja ny fanantinana. Ny rivotra, ny masoandro, toromaso, fanatanjahantena, sakafo, raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana izany. Fahasalamana voalohan-karena, kolokolo isan'andro vavolamena, tsara rafitra ny fiainanao, fomba no azo atao, tombotsoa tsy voavidy vola, tena tsara nampiasa. Ny rivotra ny masoandro ny rano madio, toromaso sakafo ara-pahasalamana katio, fampiasana ny vatana saina tomponay, natokian Jesosy tompo-mpamonjy mpiay, fa alalana olo zava-kendrena, fahasalamana voalohan-karena, fa alalana olo zava-kendrena, fahasalamana voalohan-karena. Tandrovy ny fahasalamana. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Ry mpiany malala, manolotra ny aja sy ny saotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina isika. Akory loatra ny alehibe ny fitiavany antsika, ka mbola manome zao tombotsy ho lehibe zao izy, mbola azahotsika mandre ny antso-pitiavana zay ataony aiza moa ianao, aiza moa ianao, makanesa ty amiko, mividiana amiko volamena vodio tamin'ny afo fitafiana fotsy ary odimaso osotranomaso. Ny tenanay pastora Zava-Tsatorina Nason Gilbert dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Jesosy, ray nanao an'le antso teo, aviary ifandahatra isika, fa na dia tahaka ny jaka zany fotanareo dia fotsiko tahaka ny ora-panala dia mangatrakaraka tahaka ny sila azy dia ataoko tahaka ny volonony fotsy. Jesosy ray ny antso manao hoe makanesa ty amiko ianao rehetra miasa fatratra sy mavesatra etana,
fa zano amereo fitsara retonyjogako ary mena raniko am'le fanasatsy miavina-poa dia hita fetsaharana ho an'ny fanahinareo nareo iary vavaka isika. jesosy malalo andriamanitra ray io fanahy masino misaotra midera makalazanao zahay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay tsy avelanao difotra ao anatin'ny onaona-paotany izay tsy avelanao rendrika ny samym-piainanay fa mbola mandefa antso ianao mbola manomana plana ny famonjena ianao ary manatanteraka an'izany plana ny famonjena izany miantso anay manao hoe aiza moa ianao vonjeo zay jesosy eo aty zahay e mila vonjy zahay e mila vonjy ny fiainanay mila vonjy ny tokantranonay mila vonjy ny fianakavianay mila vonjy ny fiangonana mila vonjy ny fiarahamonina misy anay mila vonjy ny firenena misy anay vonjeo zay jesosy eo vonjeo tahaka ny fisarika ny firoana avy amin'ny afo lay tapapiroana zay mbola misy atenay na aza velanao ho levina tanteraka ho lasa lavenina mamindrafo hoe vonjeo e amin'ny anaranao jesosy mangatana izany vavaka izany amen. ry mpiany malala aiza moa ianao hoy Andriamanitra aiza moa ianao ny anisan'ny mampiavaka ny tamin'ny androny noasy tamin'ny androny lota izay hitovizany izao vanim-potoana ivelomantsika zao fa jesosy nenteny an'izany tahakany tamin'ny andro noazy tahakany tamin'ny androny lota dia tahakan'izany koa amin'ny andro eviny zanak'olona dia ny fitsangajangana ny endry mpitsangajangana dia tena betebe mihitsy ro mpianatra lalàna dia mahalala an'izany harcèlement sexuel zany a betebe ny fisehony zany vela am'izany vanim-potoana ny fitsangajangana izany isika raha tsy resaka fotsiny isika fatsiny hoe flirt ina moa zany flirt izany zany hoe ataonao dolo zao kresadresaka mampientanetana ny filanany amin'ny olona hafa izao mahaboramena ny tareny mampirehidrehitra ny filanao anatiny eo ana amin'ny alalan'ny soratra izany na amin'ny alalan'ny fihetsika zany na amin'ny fomba fiteny maro samihafa zany na ny fikasikasiana isan-karazana zany de eo mio ny fijangajangana arabaky teny mihitsy ny homosexualité fijangajangana ane zany io any e raha ny fandinina atao no mahatonga ny sida lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy ao ihany koa ny zoophilie olona ty biby biby ndray koa nanaovana firaisana ao ihany koa ny fijangajangana salaminy hoe polygamie lehilahy ray manambady vehivavy maro be de ny sasa moa ny fialatsiny ataony de hoe solomona aza nanambady 300 vady be 700 vady tsindrano tsarovy eny fa izay ny nampizara roa ny fanjakana Israely lay Israely fiangonan'Andriamanitra tamin'ny andro ny testamenta taloha ary zay no anisan'ny nahatonga ny fizaran'ny fanjakana Israely mba jereo tsara ny zavatra misy any amin'ny fiangonanao any ina moa ny tena mahatonga fizarazarana sy fahasimbana fikorotanana tsy ho resaka fijangajangana io ve anisan'ny tena mahatonga an'io akoatra ny kresadresaka sy ny vava eo ny polyandrie vehivavy ray manambady lehilahy maro be mahalasa saina koa ne zany tsy afa-po amina lehilahy ray zany rehetrarehetrarehetrarehetra zany asan'ny devoly asan'ny satana endry mpijangajangana avokoa izany rehetra zany angamba tsy feno izay lisitra izay fa mbola misy endrina fijangajangana be debe ary ty le cellphone na ty telefona portable ty de tena ampiasaindraro aminazy io mihitsy io zavatra io raha tokony hitoriana ny filazantsara hoe allo miomana ianareo fa efa ho avy Jesosy Kristy ao kibebaka de zavatra hafa koa no ampiasana an'izany raha zavatra atao ampandroso ny firenena lay portable zavatra hafa koa no ampiasana an'izany devoly sy satana ny asan'ny devoly ane de zao hoe raha hoy Andriamanitra hoe aza manandriamanika hafa fa zao ihany aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao aza monanao foana anaran'i Jehovahandriamanitra ao matsirovany andro sabatana masina azy manajandra ianao sy ny reninao aza mamono olo aza mijangajanga aza mangalatra aza mandangy aza mitsiritra ny ataon'ny satana de zao ataovy zay anorenanandreo rehetrarehetra eo toero ary zany zao ny zavatra iainy atsika andriamanika hafa sarin-javatra voasikotra ekofa tompoina manonona foany anaran'Andriamanitra atao fiomehezana ny anaran'Andriamanitra anaovana teny ratsy ny anaran'Andriamanitra hoentina mandainga miziriziry amin'ny lainga ny anaran'Andriamanitra ny tsy firaraina ny sabata
ny tsy firaraina ray aman-dreny ny von'olona amin'ny erany maro samihafa jesosy ny de miteny fa raha vao miteny ianao manao hoe foky lahy raha vao miteny ianao ka mandratra olona de efa mamono olona ny famporsinany olona ijangajanga angalatra andaingy tsy ritra zany ny fiainantsika am'izao fotoana zao zany dolo filma rehetrrehetra amin'ny fahitalavitra io tantara amin'ny radio io de ny aporisika atsika mba hanohitra ny didin'andriamanitra asany satana izany manimba ny tenanao mandrava ny tokantranonao soa ihany fa mbola miantso atsika andriamanitra aiza moa ianao renao amin'ny feomfeitretanao ve zany renao amin'ny sofinao sy ny sainao ny masonao ve zany rehefa mamaky boky masina isika mamaky baiboly isika de tsapatsika mihitsy andriamanitra miteny amintsika hoe diso ianao hoe tsy mety io ataonao io miova amboary am'izay le fiainatokantranonao e amboary am'izay ny fitondrantenanao mivadinao amboary ny fihetsikao amivadinao aza makare mivehivavy hafa lehilahy hafa ritsony ianao miteny aminao andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa ty faharavany tokantrano ty mantsy defa tena mampalahelo mihitsy am'izao fotoana zao zava-dehibe ho atsika rehetrrehetra ny manao ny ezaka enona ny feon'andriamanitra fitiavan'andriamanitra atsika ne ny mahatonga azy teny hoe aza mijangajangy fitiavan'andriamanitra atsika ne ho amin'ny fahasalamantsika ho an'ny fahasambarany fiainantsika fahasambarany vaditsika fahasambarany tokantranontsika fahasambarany fiainantsika mahatonga n'andriamanitra hiteny hoe aza mijangajanga noho zany ry ava-malala aza miverina tamin'ny androny noa zany natonga ny safitrano aza miverina takany tamin'ny androny Sodoma sy Gomora hatramin'ny lehilahy lehibe indrindra ka hatramin'ny lehilahy kely indrindra de saika ametavetan'ilay anjely anankiroa tao antranony Lota i Lota moa de niteny mihitsy hoe reo ny zanak'iroa vavy tsy mbola mahalalalahy mbola virjine ataovy zay anaovanareo azy faoko reto vahiny reto hijana tao antranoko tsy nanaiky an'izay le anjely iny ty ataonao Lota ny sotominy i Lota de nakatony anjely ny varavarana de nitsapatsapa teo dolo reo olona reo lasa nody tsy nahita ny varavarana ry ava-malala aza miverina am'izany toetra ratsy zany aza manaiky ho fitany devoly satana isika fa faharavana fahasimbana fafinaretana vetivety tsy misy dekany izay no amparetana ny satana atsika fa rehefa veo fahasimbana sy faharavana fampotehana fandriana mandrakizay ny tompony anampy atsika tsirary avy ka tonga atsika aheno ny feon'andriamanitra miteny amintsika aiza moa ianao makanesa ty amiko Jesosy avy fandahatra isika ianao ve de ahoana ianao io ahoana manany aminao io te hamonjy ianao Jesosy maneke hovonjeny Jesosy te hanafaka anao izy tsarovy ene fa reo rehetra nahararina anaton'azy ene no sitrany reo rehetra zay de mininy antso ery Jesosy anaky Davida o mamrafo aminay izany no afaka de miny ze manaton'azy ze manaiky akeo aminy namaly ny antso azy amoa anao de hoe ty ary hafa tamy ka nde sika anatona an' Jesosy tompandriamanitra ay ray ny tsara indrina ny an-danitra misotranao zany amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanafaka anay ny rahanao teto ambonin'ny tany kanefa izy de tsy manao anterisetra nao vina zay rehetra manatona azy zay rehetra manaiky azy zay rehetra mino azy zay rehetra makato azy izany no nahazo ny fanasitranana izany nahazo ny fanafahana izany nahazo ny fanavotana ko ampio zahay tsy ziriziry ampio zay tsy anetsy tadiny ampio zay tsy hitazan-davitra fotsiny fa mba hanatona anao Jesosy etoraka eo aminao angataka famelan-keloko aminao aminaranao Jesosy angatana izany vavaka izany amen Giovanni misy feo mibitsika mora tsy miato feo malefaka feno fity sy tambitamby miantso hoe anaka atolori ahiny fona
fiadanako hatrizao aonombola miandry fona nianoloranao ny tenanao sy ny fonao aza lavinao izany feko zay mibitsika amponao oekefa osambatrianao ry olonao oekere jeso aza mba mana mafiny fo omeo azy itondrany fiainanao aza lavinao izany feony zay mibitsikao amponao oekefa osambatrianao ry olonao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Feony tompono miantso anao sy miato momba henonao vareza ry olombelona tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatraminizao izy nona foiny any amozy anao oekere jeso aza mba mana mafiny fo omeo azy itondrany fiainanao katini atraminizao izy nona foiny ainy amozy anao oekere jeso aza mba mana mafiny fo omeo azy itondrany fiainanao katini hatraminizao izy nona foiny any hamozy anao izy nona foiny any hamozy anao hamozy anao. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina. Ny avozo no anitry ny ala, ny rambiazina anitry ny tanety, ny voasary kosa anitry ny sa, fa ianao mpiaino no antro zao fandarana fianarana sy fanabeazana zao ka ankafaliana no iarabananao finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy mankasitrake ny amin'ny fanjohinao zao fandarana zao dia mirarisoanao mandrakariva izahay amin'rahalahy dia tsy zany fa namana naritiana zay tolorana ny arahaba ihany koa.
dia ankasitrana tokoa ny fanjohianao mpiaino an'izao onjam-peo izao satria nyraisinao adidy ny fanarahana an'izao fandarana izao. Arak'izany dia tsy ataonay antakoboka toy ny varotra katsaka miarabatolotra anao na koa akifonifono tahaka ny varibona tsindrana fa dia atolotray ny sambatan'olona koa araba tompoko lahy araba tsara tompoko vavy miarabanao ihany koa namana lantoary misy Joely. Dia tsy ho lava ny resaka na hoe besafary intsony zahay fa melohan'ny rosoana amin'ny fandaharana dia andeha hiara-miombom-bavaka isika ka namana lantoary misy Joely no solontenantsika anatanteraka an'izay vavaka izay. raha na eo tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra misaotra anao no ny fitiavanao anay ka mbola mahatafahona anay sy ty mpiaino eto indray amin'ity anio ity. Ny voninahitra sy ny aja dia atolotra anao mandrakariva mamelany eloka rehetra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao koa ako vita fihavanana aminao izahay no ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy ilay mpanalalana anay aminao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay mba hitandray aman-dreny rehetra indrindra ireo manana olana eo amin'ny fanabeazana ny zanany ianao ane hiditra ny jehatra ka hivaza ny olana izany. Tolorosaina ihany koa ireo ankizy sy ireo zanaka rehetra mba hanana fahendrena ka hahay ankatondray aman-dreniny ary misy ny tsy fifanarahan-tsaina eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany dia ianao mihitsy ray malalo no hanome ny fanahy no masina ka tonga azy ireo hifanaraka sy hifankaty. Dia terizy ho anao ireo mba ho samy andova amin'ny fiainana mandrakizay. Tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. eny azy namana lantoary misy Joely inandray no ho atolontsika ny mpiaino anio. Anisika namana naritiana dia iresaka mikasika ireo didy 12 ray aman-dreny sy ny mpanabe ihany ka ny didy 5 no ndeha ho resahantsika amin'izy ireo dia ilay manao hoe azarovana tsy ampeverana ny zaza. Tadidinao tokoa ilay izy namana naritiana. Azarovana tsy ampeverana ny zaza. Ahoana no mikasika an'izany namana lantoary misy Joely? Ahoana le hoe arovana tsy ampeverana? Hitondra fanazavana tokoa isika namana naritiana dia hoe ity hoe arovana tsy ampeverana ity dia ilay fihetsika ny ray aman-dreny amin'ny fampiasana ilay fombolana hoe tandremo be loatra sy diso tafahoatra loatra izay ampiasany ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny mantsy matetika dia diso be fanahina loatra izay mametra ny fivoaran'ny zaza tsy hitombo amin'ilay dingam-pivoarana. Eo mandeha le teny fombolana hoe tandremo sode zao sy ny sisa be loatra le izy ka ilay fivoaran'ny zazany mihitsy sy le fanahina zany no lasa misy fetrany amin'izay fotoan'izay satria le fanahina no betsaka mba hantoerana ny an-tsain'ilay ray aman-dreny ka na zavatra tsy tokony atao an'izay aza fa misy zavatra izay tokony vitan'ilay zaza dia ametrahan'ilay ray aman-dreny fanahina ka lasa miaotra hatramin'ilay zaza zany eo ampanaovana ilay dingana izay hivoarana iny dia lasa miaina tahotra ilay zaza ary tsy sa na dia anandrana satria fantatry le ray aman-dreny. Fantatra ilay ray aman-dreny le izy na koa sao dia hitan'ilay ray aman-dreny ilay zavatra ataony dia matahotra izy sao dia bedin'ilay ray aman-dreny. Inona namana lantoary misy Joely no mety ho vokatr'izay fampiasana an'le hoe tandremo lava izay? Tany amin'ny fandoharana tany roa tantsika namana naritiana dia efa nidresaka n'io fandrarana na fiarovana tsy ampeverana io. Fa na izany aza dia tiatsika ihany no milaza an'izany ankehitriny fa io fiarovana tsy ampeverana io na ilay tandremo lava dia miteraka tahotra sy orooro any anatin'ilay zaza zany ka manala tanteraka ny fahatokisa-tenany. Lasa olona tsy mahatoko tena zany ilay zaza ary koa lasa olona miforotra anaty satria voarara mandrakariva na farafaratsiny izy miaina fampitandremana mandrakariva. Ny fampitandremana mantsy namana naritiana matetika dia mifono sazy na
mifono fibetesana foana ao ambadika izany indrindra rehefa mandika niny lay tandremo iny lay olona anankiray na lay zaza noho izany dia fantatra lay zaza zany fa na de hoe vitany aza manao an'lay zavatra na lay asa anankiray de tsy sa izy tsy sa manarana akory izy satria eo lay tandremotandremo zay ataon'ray aman-dreny dia ilay tontolo mpivoarany mihitsy no mijanona fa tsy mandroso satria voasakan'ilay tandremo lava mety misy ray aman-dreny ihany keo zao ano any namanatao misajoely mametraka ny hoe ka tsy tokony ho atao tandremo ary ve tsy tokony hiteny tandremo ary ve ny ray aman-dreny le hoe tandremo afaka atao tsara ny mampiasa azy azon'ray aman-dreny zany mampiasa an'izay hoe tandremo zay indrindra raha fatany fa mitera-doza goavana na faharatrana goavana eo amin'ilay zaza ny fanatanterahana n'ilay zavatra mba ho fiarovana n'ilay zaza zany fa ilay fampiasana ny tandremo be de be loatra tsy ampiverana zany fa mety manakana ny dinga-pivoaran'ilay zaza ka atonga azy iaina ao anatin'ny faharefono sy atonga azy miaina le tanjaka any anaty fa tsy voatra na tsy atsara de zay no mahatonga n'ilay hoe le fampiasana tandremo diso tafahoatra tsy tsara atao satria lasa nylay sary lay lanjan'ny tenany mihitsy ny lasa miiba zany io le fandraisantsika hoe ny zaza zany de tokony anana zany hoe lanjan'ny tena ho any miabo zany le hoe tsara mahomby sy ny zavatra rehetra de lanjan'izay fiheveran-teny zay zany lasa miiba ary fihetse-po de lasa fileferana mandrakariva lasa tahotra mandrakariva miaina n'izany fihetse-po zany le zaza ary miaina tsindry mandrakariva ao anatin'izany fiainana feno tandremo isaky ny mandingan'izany ary misy fetraikany eo amin'ny fivelarany sy fitombony izany rehetra izany ary evitena ho ambany mandrakariva lay zaza rehefa tratran'izay tandremo zay inona ny mety vahaolana tsara tolotra andray aman-dreny azy mba hialana amin'izany zavatra ratsy zany eo amin'ny fiainan'lay zaza ny vahaolana tenentsika zany aloha de zao hoe mila miaika aloha zany ny ray aman-dreny fa zaza eo anoloana io zay zany ny zavatra tokony ekeny voalohany ary zaza manana dinga-pivoarany manana ny dinga-pivoarany tokony eken'ny ray aman-dreny zay de mila miaika any ko ny ray aman-dreny fa olona mila misondritra olona mila mivoatra mila mandroso mila mivelatra amin'ny lafiny maro io zaza eo anatrehana io ka manana dity izy hitady ny hevitra rehetra mba atateraka izany ka tonga ilay zaza ho mahery ho tsara ho mahomby efa ndraisantsika tany amin'ny fandarana tany aloha zany na mananaritiana satria io mahery tsara mahomby io mitarika an'le hoe fahaiza miizy eo amin'le zaza le fahaiza miizy dia mitarika ho amin'ny fahatokisantena tanteraka de manarak'izay namana naritiana dia tsara eken'ny ray aman-dreny any ko fa olona tokana amantany io zanany io ary olona tsy mbola mahay zavatra maro tahaka azy ary ko olona mila tarihana sy zarina ary ampianarina ka ny teny fampirisehana no tena ilain'io zaza io betsaka zany fa tsy ilay fandrarana tandremo sy ilay fiarovana tsy ampiverana no ampiasaina ao anatin'izany dia tsara raha mahay mifanakalo hevitra amin'ilay zaza ihany koa ny ray aman-dreny ka rehefa mifanakalo hevitra amin'ilay zaza dia atao izay hitarihana azy anana fiheverantena ho tsara ho mahomby ary mahery ary omena fitokisana izy mba atonga ilay fahasasaina anaty ananany de hitombo ka ananany fahatokisantena tanteraka aneroena any rehefa tonga eo amin'ny fahatandroana sy any amin'ny fahalehibiazany eo amin'ny sehatry ny asa sy ny eny amin'ny fiarahamonina izy mino sika fa samy andray ny tandrify azy avy ny ray aman-dreny ka hanao fampiarana mba ho tombotsoan'le zaza ary ho fifaliana ho an'ny ray aman-dreniny ihany koa dia izay indray ary aloha no azo natolotra mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapo n'ilay nahary antsika veloma tompoko AWR téléphone 034 06 797 62
fa ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ny amin'ny hafatra na saina hotorintsika no ifantohan'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity. Tsy inona izany fa ny filazantsara mandrakizay. Filazantsara mandrakizay. Filazantsara ny Kristy fa tsy filazantsara hafa. Ary izay ihany no mandrakizay. Tsy miovy izy io fa maharitra mandrakizay. Dia hamaky izay voalaza momba an'izany tsika amin'ny Apokalipsy 4:7 sy ny 7. Apokalipsy 4:7 sy ny 7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofo eo amin'ny lalao izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zay lay afatra mirakitra ilay filazantsara mandrakizay izay tsy pian-tsara eto fa natao hotoriana amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany. Ny firenena ao anatin'ny firenena mbola misy fokom-pirenena, mbola misy samy hafa fiteny, ny olona rehetra misy dikany matoa ny tsy piana manokana izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mba tsy hahatonga antsika hanavakavaka ny olona hitoriana ny filazantsara na ny firenena na ny foko misy azy. Ilay filazantsara dia mazava tsara, miantso antsika hatahotra an'Andriamanitra. Efa tsy matahotra an'Andriamanitra tsy ningeny olona, ny akamarony moa izany fa tsy izy rehetra. Miantso antsika hanome voninahitra Andriamanitra fa tsy ho maty mboninahitra. Tsy hitako mihitsy antony mahatonga antsika ho maty mboninahitra, ho tia voninahitra. Izany mahatonga ny tiasan'Andriamanitra tia koa tsy mandeha satria hatrany am-piangonana izany olana izany. Andriamanitra manome voninahitra izay manome voninahitra azy. Home voninahitra izy satria izy no namorona sy namonjy antsika ary manome antsika ny fiainana mandrakizay. Sahaza azy 100% izany. Inona moa ny voninahitra sahaza antsika mpanoty? Tsy misy ane ny fahasoavana no angatantsika. Ary indrindra manao an'izany rehetrarehetra izany tsika matahotra an'Andriamanitra manome voninahitra azy fa tonga ny andro fitsarana. Izy tsy miteny hoe ho tonga fa tonga. Manomboka amin'ny maty izany fitsarana izany. Tsy misy hoe rehefa maty ny olona dia vita ny aminy. Ho atsangana amin'ny maty ny maty dia andray ny didim-pitsarana sahaza azy. Dia asaina miankohaka eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano isika. Tsy miankohaka amin'olombelona, tsy miankohaka amin'ny fiangonana, tsy miankohaka amina mpitarika, fa miankohaka mivantana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Fa ny fiangonana dia toerana anankiray hianarantsika an'izany. Dia mario tsara fa amin'ireo andininy vakitsika teo ireo ihany no ahitana ny teny hoe mandrakizay sy filazantsara miaraka ary mifandray amin'ny soratra masina. Vaovao mahafaly momba ny fahasoavana natolotra ho an'ny olona rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny filazantsara. Isika nanota, izany hoe nivadika tamin'Andriamanitra ary fahafatesana ny tambiny ota, kanefa nanao planin'Andriamanitra. Tsy nangataka an'izany sika fa fahasoavana izany, izany hoe nataony maimaim-poana noho ny fitiavany antsika. Mba hanehoana fahasoavana sy fahamarinana amintsika, izay ny nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao misy antsika. Izay ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:7 manao hoe ary ny teny, ilay teny namoronana an'izao tontolo izao, izay Andriamanitra mihitsy, tsy iza izany fa Jesosy,
dia tonga nofo ka nonona tamintsika fanetretena lalina zany ary hitanay ny voninahiny hoy ny apôstôly jaona eto dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana tonga hanatanteraka ny mpilanina nataony Andriamanitra telo izay iray ho famonjena antsika izay fanana lavitra azy. Tsy nisy fahotana ny fiainany, maty natao sorona izy teo amin'ny toerana tokony hahafatesako sy ny nahafatesanao. Nisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana izy, nitondra ny sazy ny fahotantsika olombelona rehetra izy. Izany tokony ho faty nefa izy ny maty teo amin'ny toerako mba nanako fotoam-pahavelomana hafahako mibebaka miverina amin'Andriamanitra indray. Ny fotoam-pahavelomana no ahafahana manao an'izany fa rehefa maty isika tsy afaka manao an'izany intsony. Izao no voalaza amin'ny Isaia 7:7-8 Isaia 7:7-8 nitondra ny heretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika, kanjo isika kosa nanao azo ny kapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadosoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika, ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana namelezana azy ary ny dia kapoka taminy nahasitranana antsika. Izao koa voalaza amin'ny Petera 1:7-7 Petera 1:7 fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa nivelomina tamin'ny fanahy. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tsy nijanona tao am-pasana izy, niverina ho any an-danitra ary nasandratr'Andriamanitra ray, manao asa fanelan'elanana ho asy ho anao izy amin'izao fotoana izao amin'ny fitoerana masina indrindra ny an-danitra. Izy ny manao avoka ho antsika eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika dia amin'ny alalany no ahafahantsika mahazo valim-bavaka. Dia izao no vakiantsika indray amin'ny Apokalipsy 1:7-8 sy ny 7 Apokalipsy 1:7 sy ny 7 ary nahita azy aho hoy ny apôstôly Jaona, satria hitany tao anaty fahitana ny Jesosy, dia lavo ny akohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy naniendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izany voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fahanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Fampahirizana antsika izany rehefa miaraka aminy, rehefa manolo tena ho azy. Izy ny voalohany sy farany, velona efa maty efa velona mandrakizay, manana ny fahanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita, ka tsy aloha miandany aminy. Dia vakiantsika koa izay voalaza amin'ny Hebreo 7:5-20 Hebreo 7:5-20 koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Afaka mamonjy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy, ary velona mandrakizay hanao fifonana ho anao izy. Tsy ho ela dia ahatanteraka ilay teny fikasana lehibe indrindra izy, dia ny fiverenany amin'ny kery sy amboninahitra eny amin'ny raholanitra, hametraka ny fanjakany atao tany aorianany arivo taona. Mba fantatrao izany, tianao ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany, hanjakan'ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra, ao amin'ny toerana izay tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy alahelo, tsy misy pisoloky, tsy misy mpanendaka, tsy misy mpangalatra. Ao anao hoe Jesosy eo amin'ny Jaona 4:1-4 Jaona 4:1-4 aza malahelo ny fonareo, mienoa an'Andriamanitra ary mienoa ahko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Aiza ireo olona misy ohatr'izany a? Entanina isika ampifantoka ny fo ny fanahintsika ny saintsika ho amin'izany fanantenana faratampony azo antoka izany, fa tsy amin'ity fiainana mandalo feno faratsiana ity. Ho vakiantsika izay voalaza amin'ny Apokalipsy 2:1-4
ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa endro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny tabernakel'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra nitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Nampahitana ny Jaona ny ho fahatanterahany izay nampanantenain'i Jesosy ny mpianatra ao amin'ny Jaona 4:1 izay efa nivakitsika teo. Zany ny fahamarinana saina toritsika. Rariny loatra raha tokony halalan'izany ny olombelona rehetra. Inoko fa hazoto ianao hanaparika an'izany filazantsara izany. Omenanao izany hiraka izany izay nomena ho tanterahindreo mpianatra tamin'ny voalohany ka natonga an'izany filazantsara izany ho tonga aty amintsika. Tsy maintsy manohy ny asa amin'ny fanaovana mpianatra ho an'i Kristy isika. Na aiza misy atsika. Mombanao an'i Jehovah araka ny fampanantenana nataony ary tsy mandainga mihitsy izy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.